Dia fahamerabana rehetra indray tapaverina somatsara eto amin'ny chaîne misy io ihany ity. Androany dia resaka zavatra mividiako teny an-tsena no resantsika. Sasatsasany amin'ireto resaka tsenan'ny Krismasy zany hoe zavatra mividiako ho an'ny tranonay ohatra hoe décoration sy ohatr'izany resaka Krismasy. Dia ny ambony tsena tsena izay mba nisy sy tsena izay nalehako nividiako tany an-tsena zany ny zavatra rehetra izay asehoko anareo. Efa nanao vidéo ohatra ity ako roa taona sa eritaona roa taona lasa zay dia ohatrany mba tianareo ilay izy dia izay zany no anaovako anazy indray an'io dia ndao avetrany ary. Ok, ny anomboantsika anazy angamba dia ity chaussette kely ity bakiraro kely ity avy amin'ny Target no vidanako anazy. Ohatr'izao ny paoziny dia tena malefaka dia malefaka, jerinareo nge raha mba tsapanareo moa izy ity falefahana. Dia misy an'ity pampama kely ity eto amin'ny sisiny dia mazava ho azy atonona ohatran'izao ilay izy rehefa antona. Ho an'ny zanakay no vidananay an'ity tamin'ny Target, tsy dia lafo akory mihitsy na $6 fotsiny angamba izy izay sa $5 vidina $7 eo tiako be mihitsy izy ity. Raha tadidinareo tamin'ny roa taona lasa zay mampime kely misy lion kely zay, misy liona kely zay no vidiko ho an'ny zanako. Dia jerevako dia ohatrany mampime kely zany ilay izy dia nalaiko mividy vaovao dia izy zany vidiko tany amin'ny Target. Angamba tonga dia atomboko amin'ny tsena hafa satria ity anankiray ity koa tetserina tetsy ny hitanareo fa tsy niaraka tamin'ireto fa reto efa nanananay fa ity hazo kely ity zany tao amin'ny Target koa no vidanako anazy. Raha fa mbola eto ilay izy $5 fotsiny vidiny izy ity dia nasiako an'ity fotsiny dia mba mihaingo kely zany ilay izy ho an'ny vidéoako mandrindry ny vidy masy zany nanaovako an'izy ity. Dia rehefa tsy eto amin'ny vidéoako eto ilay izy dia atsakaiko amin'ny varavarana ato misy anazy. Dia mahafinaritra kely ana ohatran'ny hazo noely kely mahafinaritra kely dia izay zany no vidanako anazy. Dia bon azoko ampiasaina amin'ny zavatra hafa koa izy rehefa tsy asiana an'ireto haingokaingony reto izy dia azo tsotra no atao trano dia mety foana zany anaovako haingo trano dia izay no vidanako anazy. Ok, vita zay dia manaraka anazy asehoko anareo zavatra nalaiko tany amin'ny Bath and Body Works. Bon, mamako moa zany tena vidy an'ireto dia nomeny anahako ilay izy dia mba zaraiko aminareo. Zavatra anankiroa fotsiny ny avany ity labozia ity izay tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny paoziny. Jerenareo nge izany lokony zany dia ny anarany Tuxedo Night. Sady miasa reto fa mialatsiny. Dia ity resaka Bath and Body Works ity labozia mahafinaritra be ity asehoko anareo. White Barn ny gamany ve zany filazana azy dia Tuxedo Night ny anarany. Tiako be mihitsy ity fofony ity, somary andelahy ilay izy Tuxedo Night. Fa ohatrany hoe fofon'ilay rehefa mandeha soirée reny dia ilay mba manimanitra daholo ny lehilahy zany angamba ny tiany lazaina amin'ilay Tuxedo Night. Dia izay ilay izy asehoko anareo akaikikaiky ihany ilay izy rehefa avy eo fa mahafinaritra be ohatr'izao ny ao anatiny koa 3 weeks ilay izy week 3 weeks dia ohatr'izao mipôzipôzy mahafinaritra be anahy mihitsy izy ity dia tiako be koa ny fofony dia izay no nalaiko tany amin'ny mamanay. Dia ny ankoatr'izay dia ity Twisted Peppermint ity ihany koa. Twisted Peppermint misy bubble ohatrany hoe ity zany ilay foam in one zany hoe fanasana tanana zany izy ity mazava ho azy fa fofony zany no ohatrany hoe peppermint ina ilay candy cane reny le bonbon tehana reny no fofony sady misy mint. Dia ohatr'izao zany mipôzipôzy mahafinaritra kely izy dia izay ihany no nalaiko tany amin'ny mamanay. Dia manaraka indray arany ity arona kely mahafinaritra kely ity indray tany amin'ny TJ Maxx no vidianako anazy. Misy soratra hoe Merry Christmas ilay izy ohatr'izao mipôzipôzy dia misy Merry Christmas eto ambany eto. Dia miaraka amin'ity efa taratasy fanaronana an'ilay cadeau anatiny rehefa avy eo dia misy fitazomana anazy ohatran'ity ihany koa. Mahafinaritra kely anazy juste hoe ohatriny juste hoe $1.99 no vidanako anazy dia izy hoe maninona moa dia izay zany no vidiko tany. Mety alefako an'dako ity na mety tazomiko tsy haiko fa tsy kitikitihako aloha zay aloha zany amin'ny resaka famonosana cadeau zay ihany dia asehoko anareo ity
famonosana cadeau tsara be ity anankitelo miaraka le izy mety tsy hitanareo eto le izy fa asehoko akaikaiky rehefa aveo tianay be le izy satria ohatrany tsy fahita zany le ohatra zao hoe ohatra mety hoe taratasy ihany aloha le fonony fa tsy mampanina le izy fa tsy fahita le loko le loko ohatra zao zany tsy fahita de le izy koa mora be $7.99 fotsiny reto anankitelo be reto de mety aharitra anay amataonany maromaro satria mbola misy arina be deabe koa mbola azo ampiasaina asiana cadeau ny krismasy de hita eo fa ity zany aloha zany nividinay tany amin'ny TJ Maxx ihany koa iny anankiray iny ity zany le arina TJ Maxx raha tianareo hita matetika aty amin'ny Hawaii sy aty ivelany mihitsy moa zany am'izao aty Amerika fa tsy haiko na manao an'izay ny any amin'ny faritra hafa firenena hafa fa aty aminay mandoha vola raha ohatra ka mila arina ianao satria aty aminay zany zao mandoha vola raha mila arina ianao fa be dia be ny olona mitondra ny arina manokana ohatran'le metsena an-dako de mitondra arina ianao asiana ny entana de ohatr'izay ihany koa zany aty raha vao tsy mitondra arina ianao de mandoha vola 15 cents fa ohatran'ny hoe resaka environnement zany le izy hoe recycling sy ohatr'izany eny fa zay zany amin'ity TJ Maxx ity misy entana hafa koa fa tsy TJ Maxx daholo aloha izy rehetrarehetra nahazo an'ireto palette ELF anankiroa reto koa za tany amin'ny TJ Maxx fa vaovao be mihitsy le izy fa ny misimba kely fotsiny zany le baoritra ny eto de zay no nahatonga anazy tany amin'ny TJ Maxx fa vaovao mbola azo varotana tsara mihitsy izy ity ka de alefako amin'ny Madagasikara reto le anankiray voalohany Need It Nude eyeshadow palette de le anankiray faharoa Mad for Mattes eyeshadow palette mahafinaritra be ana mihitsy izy reto de alefako amin'ny Madagasikara zany reto anankiroa reto de ankoatr'izay koa nahazo an'ity Shea Moisture Starlight Star Bright combo ity zany hoe misy sady misy shampoo misy conditioner no misy misy shampoo misy conditioner misy smoothie zany hoe menaka zany reto anankitelo reto ny atao anatiny de tsara be mihitsy fatako fa be dia be ny olona any Madagasikara ny Shea Moisture de alefako any Madagasikara ihany koa zany ireo ny ankoatr'izay angamba ny aleo tsy asehoko anareo fa hitanareo amin'ny video hafa ihany le izy satria ny ankoatr'izay resaka akanjo ny zanako sy akanjo koa sy kiraro de aleo angamba ny video hafa no asehoko anareo zay fa de zay aloha zany ny androany de misaotra betsaka anareo rehetrarehetra nijery sy naharitra hatramin'ny farany aza dino ny manaraka anany amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any video ato amin'ny YouTube de apetrako any amin'ny Facebook ihany koa tsy miaraka apetrako aloha video vaovao fa ny atao amin'ny YouTube aloha mandeha voalohany de apetrako any amin'ny Facebook aveo fa mametraka video any Facebook ihany koa zany zao noho ny fangatahany be sy ny maro de aza dino ny misinscrire satria misabonena misinscrire satria misy video isan'andro indimy isan'andro amin'ity volana Desambra aty manomboka tamin'ny Desambra voalohany de hatramin'ny Krismasy de zay ndrefa de misaotra betsaka anareo rehetra nijery de manaraka indray veloma daholo sady miasa ihany koa ny miasa oh my gosh no anaran'ity ny anaran'ity de tasonge fofoniko ohatry tsy de tena de miresaka fonina